dia faly miarabantsika rehetra indray manaraka amin'ny fandaharana ako ny kandida larana fa 5 amin'izao andro ariva izao ory zareo a rapitso ny fotoana tsy hoe amin'ny sabotsy tsony fa rapitso a dia efa mivonontsika ary ty zavatra anankiray maresaka tanomboka tamin'ilay débat tamilady hoe kapokako manentana an'ity fandarana ity dia avokako aminareo ilay kapoka damdam kapoka dia zao a fanetahana ho anareo ho atsika ho tonga rapitso anatrika ny faradoboka dia samy mitondra kapoko zay a hitondra kapoko tsika rapitso a satria nisy namana mpanentana miteny hoe asevy mitondra kapoka samy tsy malala tsika hoe atao inona ty kapoka ty na za miresaka aminareo zao ary a tsy malala hoe atao inona le kapoka fa zay le toromarika sahi manaraka toromarika dia mitondra kapoko tsika rapitso a dia hitiny efa vonona hoetiko rapitso hitanareo zay dia zao alohatsika anaraka ny dia ny kandida larana fa 5 tany Manjakandriana dia miverina eo ary efa aveo misy vahiny rehefa aveo a aza miala miasa sary 5 ny hoavin'ny taranaka miaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana anangana ny hoaviko miaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana kandida larana fa 5 zaho ny filoha Marc Ravalomanana dia voagna agnamieny zaza jiaby fianarana fotra arivagno école ndraiky fitaovagna mifagnaraka amin'izegny satria izy mitsindro ny hoaviny zanaka malagasy jiaby anohy ny fagnamboaran-dalana koa izy afahany tanora mandranto fianarana agny amin'ireny vohim-paritany azahoagna fahaizana ndraiky tsekefa amin'ny fitantanana fandrararagna ndraiky fitsandragna avy koa famokarana agnatin'izegny ny fambolena fiompiagna ndraiky fizahantany ndraiky sehatra miasa amin'ny ankapobeny hainy filoha Marc Ravalomanana tsara fô izy koa tiagna ho tanteraka tandrony jiaby io tsy maintsy mirindra ny fiainana agnaty fahasalamana fitoniagna ndraiky filamina tsy misy tahotra agnatin'ny fangararagna tanteraka ndraiky fitondragna tsara tantana no agnaty anterahagna ivina jiaby io ke vognona izy hitondra atsika Tokzoni fotoana ahitana ny marina vahoaka ny vaky ny adiny salama fantatrareo tsara ny atongavanay aty fantatrareo tsara hoa satria amin'ny larobia ho avy zao ny fifidianana fiodonana faharoa amin'ilay fifidianana zay filohan'ny Repoblika Madagasikara dia tonga aty zahay anao propaganda fantatrareo tsara eninareo ombenimbeny isakan'izay teny teneniko na kabary zay ataoko fa metraka reto zavatra ao voalaza manifesto reto tsika zay fa fantatrareo voalohany ho amboaritsika daholo ny lalana mampitohy amin'ny commune rehetra sy manodidina ohatry zao a ty tanàna eto ty Manjakandriana ny lalana mampitohy aty makany Larobia Ambatomanga makany Ambatomanga ho vitatsika fanambatarao tsy maintsy vitany zany mino koa fa ny lalana eto Manjakandriana mandeha amin'iny Abobary iny a hitakoa misy azy iny
zay manodidina rehetra ataontsika priorité daholo aloha lalana aloha faharoa fandripahalemana atsika tsenjery tsara zany fandripahalemana fandripahalemana tsy maintsy atao mipetraka eto tsara hoe fandripahalemana zany a mba afaka miasa tsara ianareo manaraka tena maika de ny fametrahana an'ireny toeram-pitsaboana eniko ary fantatro a eto aminareo eto natao foana zany hoe hôpitaly Manarapenitra nefa tsy ampy fitaovana akory de zay a eniko dolo zany fantatro le izy tsy maintsy averiny reny a mena fitaovana tena manaraka ny toetrandro mety tsara le izy asina koa le CSP2 reny na CSP mba ahafahana mandeha any amin'ireny toerana lavitry ny tanàn-dehibe reny ny ambanivohitra zany tantsahandro indrindra koa ny maternité ho an'ny olona miteraka fikarakarana ny ankizy latsaka ny 5 taona opetrakatsika koa hoe tsy maintsy ampianarina ny ankizy zao ndreo tonga aty le fitaovana zay niresako tamin'ireo manaraka hoe amin'ny manaraka atao tonga aty le fitaovana kelikely satria le taloha lehibe ty zany zao a le kely ty le amin'ny ankizy iny zany a le ho an'ny ankizy iny le ankizy mianatra reny de misy fitaovana ma le ankizy mianatra any amin'ny primaire na ny CPE manao re any amin'ny eny manao CPE manao CPE any amin'ny ambaratonga fototra zay de zao ianareo mpampianatra koa tsy ho adino aza malahelo nareo fa tsy adino mihitsy mpampianatra sy fonctionnaire ho jerena manokana minonareo afa vitatsika zany de vity zay a fampianarana tiany tena zavatra lehibe ahoana no amoronana asa amezana asa ny tanora sy ny vehivavy fantatro mihitsy a fa ny tanora indrindra fa vehivavy veto Manjakarina no miasa betaka any am'izao ny France any isaka mandeha izy zay nge dada avy avaky ny adiny avy any amitsika isaka nahitako izy rehetra de fany izy anefany a tena asa zay fomba fiasany na ahoana fa zany tsy mahita fa tena mitaraina le izy reny azy lazaina mandeha tongotra lavitra be izy fa mahita toerana mba hitoerana zara ho zerentsika manokana ny condition izy reny mahampalelo mihitsy mahita azy mandeha tongotra lavitra be nefa zanaka aty tsy maintsy ataotsika rehefa aza matahotra avy aty ny akamarono ia aveto noho zany a tsy maintsy hoe zana tsy maintsy ho atao a ny amerenana ny train iny amzao vity train iny ao anaty programme mihitsy hoe ahoana ny amerenana ny hoainana mba ahafahan'ny olona mandeha miasa amin'ny maraina miverina amin'ny rivo ohatra n'le banlieue taloha miterana fa misy tsy maintsy ataotsika fa aza matahotra fa misy hevitra be da be fotodrafilasy atao de manaraka vity zay hoe famoronana asa na ny ety toerana na ny Antananarivo mba ahafandanantsika miasa eto mba ampitomboly ny vola miditra ny posy satria de tena mipitrapitra na zany zanakitsika eto vaky ny adiny tanora varotra ny akaiky mandro tsara any izy varotra ny lavitra be an'izy isaky mahita izy anaraka ao anaty hélicoptère mihitsy izy ty laza aminareo a zany tsy maintsy tady hevitra aingana de aingana fa zao aloha vity zay rehetrarehetra a ho apetratsika le décentralisation effective na le fitsinjaram-pahefana tena izy de zao am'izao fotoana zao a ny chef okotany teneny ny chef district de zay tia nanaovana azy eo nanaovany azy ary ny chef district a reny le solotena-panjakana eny anivon'ny district eny fa amin'ny manaraka hovidiny izy reny a de zay mamety sy itiava vahoaka azy mba olona mamimbahoaka eny ataotsika mba tena iasa mpanangana fatsy mpandrava isika
fidio ny candidat laharana fadimy amin'ny roapolo. Araka izao hitantsika izao moa fa dia manana vahinintsika amin'izao fotoana izao a dia lehilahy lava be mihitsy no vahiny eto amin'ny akon'ny candidat laharana fadimy amin'ny roapolo dia tsy izy zany fa au black tsy izy zay tsy mahalala azy amin'izao a anisan'le manao an'le hira hoe manifesto alefa data manifesto zay mihitsy miarabanao au black tonga soa eto amin'ny fandaharana. Ya faly miaraba ny mpanaraka ny akon'ny candidat dia faly miaraba ny mijarasolo eto amin'ny lafin'ny fanetarana mahafinaritra be faly mandray anao aloha zany lehilahy be resaka izy hita amin'ny firaisan'izao fotsiny a ianao moa zany dia anisan'ny manentana amin'ny dian'ny candidat amin'izao miaraka amin'ny hira iny fantaniko hoe au black nanomboka oviana inona tonga an'le fandresen-dahatra tamin'ny candidatsika Marc Ravalomanana laharana fadimy amby roapolo. Ya tiako marina eto aloha fa za zany efa tia antada mihitsy fony fakelezako mbola mpianatry ny EPP dia ny ray aman-dreniko tamin'izany tena isaky misy resaka momba ny dada dia lina foana dia fatifaniriko efa hatramin'izay ohatraka hoe ny ray androany a teneniko tamin'ny ray aman-dreniko mbola mpianatra EPP tamin'izany mbola tany ny EPP dia ny ray androany a tsy maintsy eona amin'ity Andriamatoa Marc Ravalomanana ity fa tena idôle atapoko mihitsy atapoko mihitsy zany fitiavana anazy fa tsy hoe vava fotsiny na hoe dia resy lahatra ankehitriny dia izao hitanao eto zao ka miresaka an'izany au black zany mantsy zany hoe au black zany moa raha atao amin'ny teny malagasy zany dia ohatrany hoe au mainty zay le au black teo mantsy misy resaka nandeha be mifamaofao tany hoe ny candidatsika Marc Ravalomanana somary manavakavak'olona loatra marina ve zany sa tsy marina za aloha mahita an'izy hoe tsy marina satria ianao zao profo mivangana hoe miaraka amin'ny candidat nefa ny asa manako-tenenina manako-tenenina be misaotra anao aloha zay vantan'izay tena tsara mihitsy ia voalohanteny aloha dia matoa au black tonga eto dia tsy misy zany ny fanavakavahana tiako tenenina dia izao ho atsika tanora ho afatra ho an'ny tanora satria ny tena moa tanora raha teo afatra ho atsika tanora anontany eo ny ray aman-drenitsika hoe ahoana marina ny dada tamin'ny andrany teo amin'ny fitondrana sy teo amin'ny sehatry ny zavatra rehetrarehetra dia ny ray aman-drenitsika mahafantatra hoe mpanavakavaka marina ve dada sa tsy mpanavakavaka matoa tonga eto dia ny ray aman-dreniko efa nanontaniako hoe ahoana mariny Andriamatoa Marc Ravalomanana tena asavainana le izy dia resy lahatra ary tiako ahitsy kely fa ny tsao dia mandeha hoe tsy tia olo mainty Andriamatoa Marc Ravalomanana diso avy hatrany izany tsika zanao zay ianao fotsy kely za mainty kely ampanetretena lehibe fa zay le izy hoe tsy misy tsy marina zany zay mahatonga namitafatsorotra zao zany ka zay le hoe ianao fotsy kely za mainty kely izy ianao eny zay moa zany zao zany profo mivangina satria io koa ne ny fanaratsiana ny be da be amina zavatra ohatran'izao eto moa dia anetahana ny olona foana hoe mba ho tony foana tsika eo anatrehany na iny fiarahamonina satria misy mandeha nresaka hoe misy gafy misy migafy kalma tsara fotsiny tsika rapito zao tsika anatrehany ny faradoboka dia mandeha tsika miara-mirony tsika tsy mijery afa-tsy ny candidat zao nomeno an'ity zavatra ty dia mba etany marina hoe au black ny olona amin'le kapoka zany zany efa manentana eto aloha zao satria kapoka tena afy ty tsy mbola nisy kosa angamba zany olona nitondra kapoka zany fa eto tena asehoako nareo ry vahoaka malagasy fa tena kapoka no entsika rapitso satria tena nalaza mihitsy resaka kapoka eto anaty réseau sy ny karazany tany dia etany tsika rehetrarehetra mety efa nanentana tena ianao namana mihitsy dia etany tsika rehetrarehetra zanakidada na tsy zanakidada ary fa mitondra kapoka tsika rapitso amin'ny kianja-be Mahamasina fa zavatra hafa kely ndray nisy eo rapitso ao nareo mahafantatra hoe inona ny nanan'le kapoka ary zareo atao inona kapoka inona ary antindra atao an'le kapoka rehefa vire manko sao dia mety hiparotaka hoe nampiseho kapoka indray ry zareo atao amin'ny fahita lavitra fa zao le izy hoe dia antsika mahafantatra atao inona le kapoka sao dia mety misy kapoka mivoaka tapika koa ny sasany ihany fa atony misy kapoka dia etanitsika rapitso hitondra kapoka eny amin'ny kianja-be Mahamasina amonjy an'izany faradoboka andro lehibe zany dia aetano amin'le fomba hoe au black le miaraka amin'le fihetsiketsehana mihitsy manifesto mba mangataka an'izay mba mangataka an'izay zao amin'le firesaka mihitsy amin'le firesaka le au black any au black zao le izy ry vahoaka sy zanakidada rehetrarehetra efa hitanareo foana au black niaraka tamin'ny dada naizanaiza dia rapitso azadino fa za mihino sy matoky fa manam-pahendrena zanakidada ho tonga daholo rapitso dia mampanantena antsika rehetrarehetra fa fety ray lehibe irahana amin'ny zanakidada ary hafa kely
afa tsara nafinatra tamin'ny premier tour sy ny karazany fa ty deuxième tour tena ataotsika tena hoe tena fitiavatsika ny dada tena aseho atsika eraky zao tontolo zao hoe tiatsika dada fa tsy hoe voavidy volotsika ho tonga rapitsy na hoe forcena na hoe tsy maintsy zao na tsy maintsy zao fa ny atsika fitiavana ny aloha fitiavana mihitsy tena fitiavana avy any anaty raha ary tena tsoroko aloha fa za tena dada iringirina hatrany anaty tsy nay maintiko rehetrarehetra mokry ay hatrany anaty any mihitsy hatrany anaty any mihitsy hatrany mihitsy za rehefa mijoro akaiky ny dada raha manao an'le hira manifesto tena mangoritsy ny vataka ray manontolo satria efa hatrany fakelezako any ty any dada sady efa naniry koa ianao hoe ary amin'ny 19 décembre za anisan'ny vao misokatra i bureau de vote io de ty équipe active voalohany indrindra amin'io ifidy any dada ary amin'izay fotoana zay sady tena hoe ahoana moa le fomba fitena anazy la dada fa etany ihany koa ny olona mba ho saripary hoe inona tsara moa tokony ataony amin'io andro io zany hoe tonga izy maraina de mifidy fa le manara-maso koa any rehefa avy eo ilaina efa tsy hoe mifidy fotsiny ny atao fa ny tena marina ho atsika rehetrarehetra ampendreketina ny zavatra rehetrarehetra ny délégué sy ny karazana ny anaty bureau de vote ary en masse mitondra mihitsy ary lampe de poche be le tena hitanareo le mandeha pile le ohatrany hoe tony jiro mazava be amin'ny anareo de oety mihitsy raha sanatry misy ny sabotage na jiro tapaka jiro tonga de eo ny eo tonga de efa mivonona ny projecteur hoe ahoana le fietsika amin'izany rehefa maty ny jiro hoy izy ny olona hoe fa tsika tonga manao hoe any mihitsy matsy le izy hoe tsy tokony ianao hoe tapaka ny jiro efa tonga de ary mila sarotiny mila sarotiny be satria ao anatin'ny inona manaovan'ny eritrereto foana fa misy foana raha tsy tery lalana de mifonona mandrakariva foana tsika hoe eto amin'ny projecteur vao mipetraka io vao misy zavatra hafafakely de piana tsara ohatrany misy miantsa zany de azonao ok de misaotra betsaka ny Black aloha nanaiky mivahiny teto amin'ny fandaharana ary de nanentana atsika ho amin'ny rapitso ny kapoka eny amin'ny Black iny mino fa rapitso koa tsika de samy mitondra ny kapoka atsika tsirairay avy le kapoka tsara io le kapoka tsara io oetsika rapitso io de fa izao aloha tsika de anaraka ny dian'ny candidat tany Tsirony Mandidy de ho arahantsika arany sary Dimy amby roapolo marika Ravalomanana. Dimy amby roapolo marika Ravalomanana. Ny hoavin'ny taranaka miaraka amin'ny filoha marika Ravalomanana. Anangana ny hoaviko miaraka amin'ny filoha marika Ravalomanana candidat laharana fa 5 amby roapolo zaho. Ny filoha marika Ravalomanana dia voagna agnamieny zaza jiaby fianaragna fotra arivagno école ndraiky fitaovagna mifagnaraka amin'izay satria izy mitsindry ny hoavy ny zanaka malagasy jiaby. Anohy ny fagnamboaran-dalagna koa izy ahafahany tanora mandranto fianaragna agny amin'ireny vohim-paritany azahoagna fahaizana ndraiky tsekefa amin'ny fitantanagna fandrararagna ndraiky fitsandragna avy koa famokaragna agnatin'izay ny fambolena fiompiagna ndraiky fizahantany ndraiky sehatra miasa amin'ny ankapobeny. Eny filoha marika Ravalomanana tsara fô izy koa tiagna ho tanteraka tandrony jiaby io tsy maintsy mirindra ny fiainana agnaty fahasalamana fitoniagna ndraiky filamina tsy misy tahotra agnatin'ny fangararagna tanteraka ndraiky fitondragna tsara tantana no agnaty anterahagna ivina jiaby io ke vognony izy hitondra atsika amin'izay. Le lavany dada tsika mahatonga eto amintsika dada tsika manoana ny dada zato isan-jato aza matahotra ianao dada fa ny fikambanany maire 5 amby roapolo atao anatin'ny fatroboky lava dia manoana ny dada daholo reo izy reo ataotsika 90% io aza matahotra zavatra tiana tenenina dia zao eto anao dada efa mera tamin'ny andronao zahay malala ny zavatra nataonao zavatra tiana tenenina dia zao hoe tamin'ny androny dady zahay lamina tsy nisy an'izany asan-dahalo mahery vaika zany ka tamin'ny andro tetezamita nisiny zany nisiny zany dalim-panjakana remena bila tokanono vaky fasana noho izany matsapan'izany voaka amin'ny boky lava ary ny fikambanany maire tsy matahotra an'izany na dia misy fampirorona reto tsisy matahotra an'izany raha miaraka amin'ny dady zahay zay ny teneninay zay le fitsinjarampahefana tena izy nisy ny tsy fandriam-pahalemana nandritran'izany
nisy olona nafean'izany teto Bonglava fa nesorona ao kapiteny Ramampo io angambany izy io nafean'izany a nisy namany niaraka tamin'izany niororo mihitsy ny Bonglava nidahalo rehetrarehetra tamin'izany nefany a am'izao fotoana zao asina puce ny omby a helikoptera inona tsy mila an'izany tsika fa ny atsika ny fampimenamenina tadiavina matoky anao zay dada ary matitiko enay anao a fa zahay de tena vonona zato isan-jato a isaky ny commune manohana anao soana tompoplano soana tompobavy hitanareo zany raha manana an'ireo mera mametoko reo ianareo minonareo afa retavo vitanareo voalohany aloha ho vita daholo ny lalana ty satria raha tsy vita ny lalana sarotra manenjika an'ireny faharoa raha ireo neo a aingana mihitsy fandipalemana milaminy ty satria mainy tanàna izy malala mavita miavaka amin'ny daty fahatelo ataotsika azy isiny tompo-pahasalamana satria de tena mampalahelo marina fa lavy be mahita tompo-pahasalamana teny tsaroko eto tamin'izany taty farany a le zogan'omby sisa davela tatsy tadidiko iny tsy isy tsony zany amin'ny manaraka iasa iaraka amin'izy ireo a ary efa nilaza fa tamin'ny fotoanamiko efa niaraka taminy hitan'tsara zany zao fahasamihafana différence fa i dada fa manay fanapaha-kevy dady zay dady zay de zao ny zavatra anakiray de daviko aminareo a manomboko zao ho ajaina mihitsy reo be ny tanànireo satria raha mbola ireo tsy manana miasa mabe ny tanàna azy tsy afaka androso mihitsy ny tanàna satria zay olona rehetra avy any ivelany any hoe abory sefoko tany raha tsy merany dada meran'ireo sefoko mereo tsy mety satria reo nge ny premier magistrat de la ville tsisy olona ambonin'ireo a afa-tsy ny président de république na ny PM mbola tsy voafidim-bahoaka fa nitendreny de milaza aminareo a fa merina ny asin'ireo a mbola mieritreritra tsara hoe onaby any mahatonga zay a azoony an'izay de mahatoky anareo be tanàna mamisaotra betsaka zay a fa nareo vahoaka manaja tsara satria izy eo ametraka ny autorité n'kio a fa nareo gagagaga hoe reto amin'ny présidany eo ny election-bavabahoaka ayaneo nareo ay election-bavahoaka e ay Salamabo tompoko tenitelom-bava ihany ray atelom-bava ihany ny teneniko hatramin'izay de nanohana amin'ny filomarika Ravalomanana io ny takaitra amin'ny tanako a nananoko azy a accident tamin'ny 2015 tamin'ny farany sy ny korotana tamin'ny tetezanita roa taona tsy nahazo ny teny tamin'ny aino amanjely latsaka solombavam-bahoaka lany natao ny fifidianana manampy andeta vitanay 87% docteur Jean-Louis Robinson tamin'ny 2013 ary mino fa ambonin'izay ny tena tompony marina sa tsy marina zay ny voalohany faharoa fandripalemana ny afantaranareo a isan'andro manenjika dada vo nanapa-kevitra nohana ny dada de nisy nitifitra soron'Andriamanitra fa le mpiambinany maty voatifitra fa tsy maty tamin'ny fakomaly ka naina na inona hitsanga dada ny atsika la iza mandrahoana mijoroanareo ary efa ntifirina fa tsy maty ary anakiray farany a antoka tianao tenenina amintsika vahoaka de zao satria izy teo amin'ny fitondrana ny naongana hitenako azy vahoaka ny tsoromandidy zay miara-diratra amintsika miaro ny fitondrana rehefa tonga eo izy mba tsisy anongana tsony a naovianao vato zay solombaboaka de mijoro amin'izay satria ny olona mataotra so de zao so de zao zay a numéro 25 ny atsika amfadi amfasi amin'ny alaribio avy zao sotra tompo Tira les numéros. Tira les numéros. Así que más ve. Ahora la cour. Marca Ravalomanana. Isso não tem na Mavita. 25 dias.
mangana fa tsy mpandrafy isika fidio ny kandida laharana fa 5 hitantsika amin'ireny sary reny ny fiatanan'ny olona anjarantsika rapitso ny manao ny faradoboka eto Antananarivo. Io misy olona avy any amin'ny faritra ho no avoaka aty. Zany hoe efa tamin'ny premier tour izy efa taty dia amin'ny deuxième tour zao izy mbola tonga aty ihany, zany eritrereto hoe olona any amin'ny faritra ary tonga eto Antananarivo mihitsy amonjy an'izany atao hoe faradoboka zany. Rapitso amin'ny 8 ora maraina no misokatra ny vavahadin'ny Mahamasina fa amin'ny 2 ora tolakandro no manomboka amin'ny fetintsika. Dia eto dia efa tenenina foana hoe azadiny mitondra kalikaly maivana sakafo. Zay hoentinareo tamin'ny heriny zao hitanay teny mofo ny sardine ao anatiny, ny sasany tena nitondra vary sy laoka mihitsy dia miara amin'ny sakafo. Zay ny tenena hoe fetintsika io andro rapitso io dia efa mila miomantsika, azadiny mitondra helo azadiny mitondra rano rehetrarehetra. Zay zareo tapitra ny fandarana androany rapitso mitondra ny ambiance tena faradoboka hoe nanao ahoana le izy dia rapitso indray ny fotoanatsika azadiny le kapoka tiany kapokako kapokako io kapokatsika amin'ny faradoboka rapitso ny fotoana zareo velomo alefa tata Dimy amby roapolo, Marc Carnaval.